Andriamanitra tia ny rariny ny fahatsaran'Andriamanitra. Izany no amaranantsika ny herinandro ka nasako anao indray amin'ity maraina ity. Miarabantsika rehetrarehetra indray tafahoana Zoma tsara. Arabaiko ny ankizy, arabaiko ny tanora, ary arabaina ihany koa isika ray aman-dreny izay manaraka izao fandaharana izao. Tononona mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny Tompo ho anao sy ny hankonanao. Andeha ary vavaka isika anomboka ity fandaharantsika ity. Rainay any an-danitro, misotranao indray izahay fa tafahoana Zoma tsara amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Andinika ny teninao, amakafaka an'izany, andray fampahirezana ao anatin'izany. Andriamanitra misotranao izahay, tsy nijery ny tsy fahatanterahanay ianao, fa noho ny fahasoavan'i Kristy kosa dia indreto tafahoana izahay. Koa misotra indrindra, ary irinay iteny araka ny fombanao ianao, ary mba ho mpiaino mpakato kosa izahay. Amin'aran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ny fahatsaran'Andriamanitra. Manasantsika rehetra ne mba anokatra amin'ny bokon'ny Jeremia. Jeremia toko 7 ka ny 17. Jeremia toko 7 ka ny 17. Fa izay te irehareha, dia aoka irehareha amin'izao. Dia ny fahindreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany. Fa izany no sitrako ho Jehovah. Izany no sitrako ho Jehovah. Ry mpiara-midinika namana isany, nandritra ity herinandro ity, dia niresaka tsika ny amin'ilay Andriamanitra fitiavany. Andriamanitra tia ny rariny. Andriamanitra izay maneho ny fahatsarany. Ary Andriamanitra izay vonona ny anome zavatsoa ho antsika. Ary Andriamanitra mianto antsika mba hitoky aminy. Ilay Andriamanitra tsy miova anio, omaly ary mandrakizay. Ry mpiara-mianatra namana isany, ny tenin'Andriamanitra dia mampiseho ny toetrany. Ary ny tenany ihany aza no manambara ny fitiavany sy ny famindram-po tsy misy fetra. Tadidinao ve raha ny vavaka Mosesy manao hoe mba hampahitaony voninahitra ao mantsy Jehovah Andriamanitra, dia hoy Jehovah manao hoe izao kosa hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao. Inavo ny fahatsaran'Andriamanitra nasehony tamin'ny Mosesy, ary inona ny fahatsarany mbola asehony aminao androany? Ny fahatsaran'Andriamanitra tian'Andriamanitra asehonao androany, ny famindram-po. Mamindra fo aminao Andriamanitra. Ny fahatsarana faharoa asehon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ary asehony aminao, dia ny fiantrana, vonona hiantranao Andriamanitra. Mahari-po, be famindram-po, mitahiry famindram-po, mamela heloka, manadio antsika mafahadisoana rehetra, vonona amin'izany Andriamanitra. Zany ny fahatsaran'Andriamanitra. Tianao Andriamanitra. Andriamanitra tsy mora tezitra Andriamanitra. Andriamanitra be indra fo izy. Iriko androany, anomeny famindram-po aminao Andriamanitra androany. Ary mba tsy mora tezitra amiko, tsy mora tezitra aminao Andriamanitra androany. Mety misy fahadisoana satria olombelona ihany isika. Fa ny faniriana dia izao, na dia eo aza ny tsy fahatanterahako, ny tsy fahatanterahanao, dia asehon'Andriamanitra aminao ny ilay toetrany tsy mora tezitra. Be famindram-po, be fitiavana, ary tianao mandrakariva. Na ny an-danitra, na ny an-tany, dia maro tokoa ireo antoko ny famindrampanaan'Andriamanitra izay omeny antsika. Kanefa ianatrehan'izany tandremo, fa ilay fahavalon'ny fahatsarana Satana izany dia mitady mandrakariva anajamba ny masika olombelona. Koa mba ahafahantsika miala
amin'izany fanajambana ataony satana zany dia mila mifikitra miantoraka eo apototry ny azy fijaliany Kristy isika. Satria efa nasehon'Andriamanitra teo amin'i Jesosy ny fanarantsika izany aloka mainty izany. Efa nataon'Andriamanitra teo amin'i Jesosy ny fomba fahatsika mandresy ilay fahavalon'ny fahatsarana, satria tian'Andriamanitra aseho aminao androany ilay fahatsarana. Ary anala izany aloka mainty izany ka ampiseho amin'izao tontolo izao ny fitiavan'Andriamanitra no natongavany Jesosy ho faty teo amin'ny azy fijaliana mba ho antoka ny hoavinao sy ny hoaviko. Ombanao any Andriamanitra ka na iza aleanao, na inona ataonao, ao atokantrano ve ianao, eny ambony fiara ve ianao, eny an-dalana ve, eny am-perinasa ve ianao, ho asehon'Andriamanitra aminao any ny fahatsarany rehetra tahaka nanehoany an'izany tamin'ny Mosesy raha nangataka an'izany Mosesy tamin'ny fotoan'andro. Dia ho asehon'Andriamanitra aminao koa izany satria tsy miova Andriamanitra. Dia hombanao an'izy ary misaotra anao tamin'ny fanaranao nahatratra amin'ny farany nandrehitra ny herinandro ty. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mihaona indray isika amin'ny manaraka. Andeha ary ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka izao herinandrontsika izao. Rainay any an-danitro, rain'ny fahatsarana rehetra ianao. Tsy misy fiovaovana eo aminao fa Andriamanitra matoky, Andriamanitra marina, Andriamanitra be fitiavana ianao. Misaotra anao Andriamanitra. Nasehonao tao amin'ny fiainanay, nasehonao tao amin'izao mpiara-midinika amiko izany fahatsarana izany. Irinay Andriamanitra itoy izany. Ka naiza leanay, eny mety handalo zavatsarotra izahay, mety handalo toe-javatra manahirana, mety handalo fahoriana izahay, kanefa na dia mandalo an'izany toe-javatra izany aza dia aoko ho hitany mandrakariva eo hatrany ny fahatsaranao dia mitahianay. Ary aoko izany ampahery ary atonga anay tsy ala fa hifikitra aminao isan'andro anandro. Dia tantano izahay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.